Nitondra ny fahitany ny zava-misy eto amin'ny firenena Andriamatora Andriamiarso Joseph ankoatra ny fiomanana amin'ny fifidianana izay efa mahaberesaka ny maro amin'izao fotoana izao nitondran'ny fomba fijeriny ihany koa ny makasika ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara indrindra ny zava-niseho tamin'ny andron'ny omaly. Fifamaliana no mahazavahana eritaona mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny minisitra teo aloha Andriamiarso Joseph. Iverin'ity mpanao politika ity fa tokony lahara-pahamehana amin'izao ny momba ny fifidianana izay everina totosaina ny taona 2020 sy 2020. Ray taona alohan'ny fifidianana tokony atao eto amin'ny firenena. Nefa dia mbola resaka fifamaliana no hitasika na tany Diego na tao Mahamasina na any amin'ny radio sy televizion isan-karazany ihany dia resaka fifamaliana ary fifandrangitana no hita eto amin'ny firenena. Ny zavatra tokony hamay asika ary ohatra isika nefa dia ahoana no anaovasika fifidianana madio sy mangarahara amin'ny izay tsy maintsy ataosika ao anatin'ny ray taona ho avy eo. Ankehitritsika zany dia tsy mbola misy fiomanana mazava tsara nefa fotoana lehibe eo amin'ny resaka demokrasia ny fifidianana. Ny resaka tokony atao zany ankoatra ny fandriam-pahalemana ankoatra ny lafiny sosialy sy ekonomika. Ny resaka politika tokony atao zany dia resaka fifidianana orisana fa tsy famaly amin'ny hoe hanao fivorianasy na hoe tsy mahazo mivory ary ka zany fiangaviako ny mpanao politika sy ny fitondrana aleo zarena tsara tokoa ty resaka fifidianana ty. Hatreto aloha mbola tsy fantatra akory hoe araovina marina moa natao amin'ny fifidianana. Hatreto dia mbola tsy fantatra koa hoe iza daholo moa ny lasaka fitondrana firenena zany anie miomana ao anatin'ny 5 taona misy no hoe zay io kandida manaraka. Tokony ho fantatra tsara zao ny inona ny hevitra ary ny programa hoentin'ny hazo vema hampandrosoana ny firenena amin'ny mandaha manaraka. Inona no hevitra ny hoentin'ny team fitondrana firenena amin'ny mandaha manaraka. Inona no hevitra hoentin'ny UNDD amin'ny mandaha manaraka. Inona ny hevitra hoentin'ny leader fanilo amin'ny fitondrana firenena amin'ny fifidianana manaraka. Hatramin'izao sika dia mbola tsy fantatra zany ary tokony atao zany mila faritana fa samy hafa ny natao hoe fampitana hevitra fandraisan-dahatra sy ny resaka propaganda. Mitaky ny sy ny fahalalahana maneho hevitra eto amin'ny firenena ihany koa ny minisitra teo aloha Andriamiarso Joseph fahalalahana ny fanehoan-kevitra izay fototry ny demokrasia.